afatra ho an'ny filoham-pirenena izay nampiantso anay hoe hiresaka valina eto le izy tsy afaka niresaka aminao izahay raha ohatra ianao chef des armées namono ireo namanay ho tononketo ireo mbola voatazominao any randriana toanina tafitaliva Arsène tovina ambiny janahara Valsoa hary fanaiky andriano metso ny ena fandala Rakotondrazao andrianirina lala honoré hery maefa diadema ny ena tombotso fanambinana andria mizaka ny avo mijoro rakoto mampionina kanto ny ena ahoana mihitsy mo tompoko zay vononareo nefa zay koa atsonareo iresaka aminareo tsy miresaka aminareo izahay raha andeha izahay dia any amin'ny assemblée fa tsy anareo makasitraka tompoko fanambarana manoloana ny safotofoto sy ny tabataba ito amin'ny firenena manao fanambarana manaraka zao ny fiambonan'ny mpianatra anjerimanontolo manerana ny Madagasikara ny vondrona ao anatin'ny ACDIMADA sy ny vondron'ny tanora zay tonga saina ao anatin'ny génération Z zay efa fantatsika génération Z dia tsy spitarika fa ny tanora rehetrarehetra zay tonga saina eranosina ao anatin'ny génération Z anisan'izany ny mpianatra anjerimanontolo erana Madagasikara isavorovoro ny tompoko ilatona solavo ka ay amindritsika ary sokenda ka ay tsako manoloana ny famoretana ny famonoana ary ny herisetra mahazo any mpianatra izay avy amin'ny ACDIMADA sy ny tanora atao anatin'ny anjerimanontolo eranosy dia manao izao fanamarana manaraka izao mitaky ny famoahana avy hatrany tsy misy fepetra ireo namanay izay nisamborona nandritra ny hetsika mpilaminana izay nataonay ary mitaky koa ny sazy henjana farak'izay henjana atao amin'ireo mpitandro filaminana izay namono ka nahafaty ny namanay manambary zay fa feoray ny mpianatra ny anjerimanontolo sy ny tanora rehetra eto Madagasikara mihoatrany atapitrisany maro ka iaraka hitaky fanovana satria efa tsapanay fa mizotra amin'ny maizina noavinay sy noavin'ny firenena miantso ny rehetra zay mba hane alahelo sy fanotrona aminay amin'ny tolonay izay ataonay miantso ny CSS mpiasa-panjakana manam-pahaizana rehetra zokinay sy ny olon-tsotra zay rehetra zay mahatsapa fa mbola manam-panahy mba hiaraka isaona aminay rapitso alatsinainy 7 septambra manerany Madagasikara miantso ny tanora rehetra zay ijoro tsy anaiky ho tapenam-bava tsy anaiky atao fitaovana politika ary tsy anaiky fa hitaky kosa fanovana ao amin'ny tombotsony firenena miantso ny olom-pirenena rehetra zay mba hiaraka ijoro aminay amin'ny alatsinainy hiaraka iory aminay ka samby anao akanjo mainty eranosy zay mbola mahatsapa koa sady etsika mainty no atao zay sady ho fisaonana no fanehoana fa resy ny malagasy izay tsy mahazaka ny vidim-piainana efa lafo ny fahantrana ny fahampotehany lalana ny fampianarana tsy zarizary ny jiro tapaka zay zofototra ny takina raha teo ary ny toe-karena ka hiaraka ifo aminay miantso ny mpitandro filaminana zay mba hanaja ny zo ny etsika mpilaminana ary iaino ny feon'ny fiatreretany ka hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ny mpamon'olona manameloka ny fandrobana sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana zay say amin'ny tsy tokony ho izy kanefa kosa kanosa manoloana ny mpangalatra sy ny mpandroba manambara zay fa tsy hitsatra ny tolona izay ataonay tanora raha tsy foana sy mbola manjaka ny kolikoly ny risoriso ary ny tsirariny eto amin'ny firenena miantso ny syndicat zay mba hiaraka aminay ny mpampianatra ny mpitsabo ny fikambanana rehetra izay velona ka mahatsapa fa marary izay tanora aoka mba hiaraka aminay miantso ny manokana ny CSS izay ray aman-dreny ny tezanay mpiasa-panjakana manam-pahaizana zokinay ny olon-tsotra mba hiaraka aminay rapitso aneo fiaraha-miora aminay ary taky ny zofototra izay tokony hisitrahan'ny olom-pirenena tsirairay manambara izay fa tsy hitsahatra ny tolona raha toka tsy mivaly ny fitakinay izay heverinay fa ho tombontso ny firenena tsy ekenay ny tsy famoahana ny poste budgétaire ho an'ny mpianatra zay nivoaka tao amin'ny ENS ka nampiandrasana taona lava nivoaka tao amin'ny firpa efa firy taona lasa tsy misy recrutement kanefa voasoratra ao anaty teti-bolam-panjakana izany rehetra zany tsy ekenay ny fampiandrasana taona maro ny poste budgétaire ho an'ny mpitsabo zay efa nivoaka nandritra ny taona maro kanefa efa voasoratra amin'ny teti-bolam-panjakana koa tsy ekena ny kolikoly fanavakavahana amin'ny fidirana amin'ny resekoly ambony sy ny rafitra mananazy eto amin'ny firenena toy ny ENAM ny NMZ fidirana ho manamboninahitra zay takina vola atapitrizany maro handika
izay manana vola sy mahitahita ihany kanefa tsy mana fahaiza manao no mahazo ny toerany vokany mihevitra tsy azo tsy hita i Madagasikara. Miantso ireo mpianatra rehetra izay namanay eran'ny Madagasikara sy ny tanora izay efa nalatsa-drano namantsika ary tsy misy fofonana natao tamintsika tsy nomena lanja akory izahay tamin'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena. Fotoana izao ifamatorana, fotoana izao iraisana ina, iraisana saina, iraisana feo mba hamerena ny asany manam-pahaizana sy ny tanora eto amin'ny firenena. Mitaky izay fa ametraha-pialan'ny gouvernemanta sy ny rafi-pitondrana izay efa hita fa tsy mahavaolana tao anatin'ny taona maro. Tsy mila fifampiresahana amin'ny mpitondra efa namonina namanay izahay satria everinay fa fanimbazimbana sy tsy fanomezana asina ny maty na latsa-dra tsy fanohizana ny tolona izay efa nataonay. Iresaka kosa izay raha tanteraka ny fepetra izay takinay ka atongavana amin'ny tombotsoa izay iombonany firenena malagasy. Koa araka izany atao rapitso erany anjerimanontolo eto Madagasikara ny etsika mainty miantso ny mpianatra anjerimanontolo rehetra eran'ny université iombona alahelo itafy lamba mainty atao rapitso. Miantso ny olom-pirenena rehetra kosa hiaraka isaona aminay, hiaraka anaiky resy aminay hitaky ny zofototra maha-olombelona mba ho tombotsoa ambony firenena satria efa resy Madagasikara, efa mijoro izay tanora ao anatin'ny génération izay misy anay. Miantso ny génération rehetra na X A Y eto amin'ny firenena hiaraka hitolona ho tombotsoa ambony firenena izahay. Miantso manokana ny faritra rehetra any amin'ny province, distrika rehetra izay mahatsapa fa mangirifiry marary sy potika ny vidiny lavanila, potika ny lalana rehetrarehetra hiaraka isaona aminay koa amin'izany rehetra izany. Ty fanambarana ty iarahanay mpianatra université rehetra eranosy izay mivondrona ao anatin'ny ACD Madasy ny génération Z Madagasikara natao teto Antananarivo fa 24 septembre 2024 masina ny anjerimanontolo, masina ny tanora ny Madagasikara makasitraka toko. Tapitra. Capturez le chien. On va loin. Sinteran pianatra sady tanora zay